Trano foltafo miorina eny ambony fasany Mangatokana eny an-tany Malandy no narodana androany talata fa 4 ny volana Jolay. Efa nisy ny fampandrenesany sy taratasy nomena ireo vahoaka manorina trano teny amin'ity toerana ity vao neditra amin'ny fandrodanana izao. Raha ny zavatra hita teny toerana androany maraina dia efa tsy nisy entana intsony tao anatiny ireo trano narodana ireo fa ny trano efa babangona tsy nisy ninina tsony no hita teny toerana. Na ny trano na ny refefy ary ireo volo ihany koa dia tsy maintsy ongotana amin'ny toerana ity izay voasokajy ao anatiny fasany Mangatokana. Arak'izany manamafy ny komity pokotany eny amin'ny fokotany an-tany Malandy fa efa tsisy entana intsony tao anatin'ny trano izay narodana. Hitatsika zao eto amin'ny fanatanterahana ny fahalavana ny trano. Efa nisy moa filazana miloha 7 ora ka raha amizao ora efa alatsinainy ny fanomena fanalava-potoana dia talata ny nanatanterahana azy avany ka raha misy fitarainana fa hoe mbola misy entana hitavela ao tsy tokony andraikitra tsony ny fokotany na ireo autorité mpanatanteraka. Ka noho izany miroso amin'ny fandravana tanteraka ary tsy tokony antoka ny autorité amin'izay zavatra mety iseho an'ireny. Araka ny efa nambarany leven'ny fokotany an-tany Malandy dia mbola azo andevenana ity toerana ity fa ny fakana taratasy fahazoan-dalana eny amin'ny biro fokotany ny tokony ataony tsirairay.